Taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza hatreny izay nanimba fambolena tamina velatran-tany maro dia nandray antanana ny sehatra tsy miankina STOI sy ny Yuan'S, nisy ny fanolorana vary safotra 5 taonina sy zezika biolojika 5 taonina ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Etsika Tolo-Tanana ho fanampiana sy fanohanana ireo tantsaha-mpamokatra ny rivo-doza ahafahan'izy ireo miverina mamokatra indray. Tafiditra ihany koa amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny sehatra tsy miankina izao etsika izao ary dingana atratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Ataontsika hoe dingana voalohany tamin'izay toana nataon'ny sehatra tsy miankina ary indrindra moa ny groupe STOI izay nahatrapa ny fahavoazan'ireo mpiray firenena dia namaly ny antso tamin'ity ilay mitoraka ity dia niampy ireo sehatra tsy miankina hafa misehatra eo amin'ny fampiroboroboana fambolena ny vary safotra dia ny Yuan'S Madagasikara. Akoatra ny hanam-pamokarana izay hoentin'ny ministera fambolena sy fiompiana dia misy koa ny zezika 5 taonina avy amin'ny groupe STOI ary ny vary fotsy ho fanampianan'ireo fianakaviana Traboina avy amin'ny Yuan'S Madagasikara. Tsara manamarika fa miezaka hatranotsika ijery ifotony izay fahavoazana any amin'ireny faritra ireny dia hanohana ny tantsaha mba hiarena indray ary hiverena ny roso amin'ny fambolena indrindra moa fambolem-bary izay foto-tsakafontsika malagasy dia hanatrarantsika mandrakariva fahavitantena ara-tsakafo. Ny STOI moa dia anisan'ireo mpiara-miombon antoka amin'ny fampiroboroboana ny famokarana eto Madagasikara, indrindra eo amin'ny fanapariahana ny vary safotra izay manana taham-bokatra ambony dia ambony, eo ihany koa ny fanapariahana ny zezika natoraly ary ny famatsiana hanam-pamokarana ho an'ireo tantsaha any amin'ny faritra Vatovavy, Fivelomany ary Atsimo Andrefana izay nandalovan'ny rivo-doza maro ihany koa. Araka ilay efa voalaza teo moa izany ny nolazain'ny Andriamatoa Ministra teo dia misy izay fifanaraha mpiara-miasa izay nisoniavina tamin'ny taona 2024 mandritra ny 5 taona fifanaraha mpiara-miasa io amin'ny fanapariahana izay volovary safotra eto Madagasikara izay. Dia izahay zany manaparitaka ny masomboly safotra any amin'ny faritra valo manerana ny Madagasikara dia eo ihany koa ny fanapariahana ny zezika taroka moa zany izay zezika biolojika ao anatin'izay. Miezaka zany izahay hoe ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy no hisitraka izany volovary safotra izany sy ny fampiasana ihany koa ny zezika natoraly ao anatin'izay. Izay moa zany mbola manamafy foana ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay amin'ny sehatra tsy miankina dia manentana ihany koa ny sehatra tsy miankina maro samihafa mba fanometanana zany amin'ny fanampiana indrindrandrindra amin'ny resaka ara-sosialy satria eo ihany koa ny famonjena ny Traboina amin'ireny karazana rivo-doza maro samihafa izay nandalo ny sesy teto amintsika teto ireny tamin'ny taona lasa dia tamin'ity taona ity ihany koa.